Isan'ny lalao mbola narasan'ny marany koa malazabotsy ny fiaonana teo amin'ny IRC sy ny FTM Manjakaray mbola mitarika Vonjomaika hatrany aloha zareo avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay mbola tsy resy mihitsy nandritra an'ireo lalao valo vitany resiny tamin'ny isa 2025 ny FTM Manjakaray. Noporofon'ny IRC ny mahalarana voalohany Vonjomaika azy nanoloana ny FTM Manjakaray omaly tolakandro teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Resin'ny Arivo Rugby Club tamin'ny isa 2025 ny FTM Manjakaray. Isan'ny lalao nanahirana ny IRC ty fiaonany tamin'ny Manjakaray ity. Sady ny lalao tany amin'ny 3 quart no tao anaty avamantsy ny FTM. Ain'ny IRC nefa nanaraotra ny valim-panafihana maika tamin'ny baolina verivery avy any amin'ny Manjakaray ka nahatonga ny vin'izy ireo baolina nety tanana. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niaingana ny lalao na ho an'ny andaniny io na ho an'ny ankilany hatrany amin'ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny 2 minitra tsy ifaranany lalao dia 20 no 5 ny isa teny amin'ny Solaitra be izay mbola nitarika ny IRC. Nandritra izay fotoana fohy ilalaovana izay nefa dia nitokona teo amin'ny tanin'ny IRC ny FTM izay nanana avantazy izay tokony ho tonga essai. Tsara fiarovatena nefa ny IRC ka dia tsy nety nahafaty baolina mihitsy ry zareo Manjakaray.